Miavako malala amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra manao zava-baovao. Andriamanitra manao zava-baovao. Zany no asongadiny mofinainantsika anio ato amin'ny bokin'ny Isaia 3:7, ny andininy 4:20 hatramin'ny 9:20 farany. Andriamanitra manao zava-baovao. Tena tafiditra tao anatin'ny planina an'Andriamanitra mihitsy ny tondra ny Jiosy ho voababo tany Babilôna fa izay sy no hitsakitsahany Kaldiana. Fa leo ny fahotan'Andriamanitra ka tezitra tamin'izy ireo ka nahatonga ny vahoaka na dia olom-boafidy aza ho voababo. Hitantsika eto fa tsy te herika fahotana intsony Andriamanitra. Te ahita fiainana vaovao. Raha toa ka variana tamin'ny fahotana sy ny fahalotona sy ny fihodinana tamin'Andriamanitra ireto olona ireto, Andriamanitra kosa efa manomana zava-baovao ho azy ireo. Arak'izany, ilay Andriamanitra manao zava-baovao eo amin'ny fiainan'ny olona dia Andriamanitra mandray an-tanana feno ny fiainan'ny vahoakany. Tsy ho afabela eo anatrehany ireo fahavalo andaniny. Oneran'Andriamanitra amin'ny fiainana vaovao ny olona ankilany, ary indro feno ny famindram-po sy ny famelan-keloka izy ireo ambonin'izany rehetra izany. Tena hoe fahasoavana anampy fahasoavana. Tena fitahiana anampy fitahiana tsy misy toa azy. Zany no teny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ireto olony reto, ary fanekena izay tsy maintsy tanterahana. Hitantsika eto fa zava-baovao ampanantenan'Andriamanitra ireto vahoaka ireto ny fanafahana amin'ny fahababoana, ary aorian'izay dia hiaina fiainana vaovao tsy mbola nisy toy izany ireto vahoaka ireto. Maka ohatra tahaka ny fanorenana tanàna vaovao mihitsy Andriamanitra. Amin'izany tanàna vaovao izany dia indro any anefitra no ananganana lalambe sy tanàna, ary dia hisy zava-boary vaovao izay hanintona ny mason'ny olona ao. Ohatran'ireny mampahatsiaro antsika ireny hoe any amin'ny dezera ny Arabia Saodita no misy tanàmbe sy tanàna izay mateiza izao tontolo izao. Fa manoatra noho izany ilay zava-baovao ataon'Andriamanitra, dia indro akoatran'ny fiainana, ny fahatsaram-piainana izay iainan'ireto vahoaka ireto, dia ho fafan'Andriamanitra tsy ho tsarovana intsony ny fahalotona sy ny heloka izay nataon'izy ireo. Andriamanitry ny famindram-po sy ny fiantran'Andriamanitra. Andriamanitry ny famelan-keloka izy, ka tsy mitahiry fahatezerana amin'ny olona. Mifanohatra amin'izany ary, tena fiainana vaovao mihitsy no tian'Andriamanitra hiainan'ireo olona ireo. Riavako malala ao amin'ny tompo, tanteraka Andriamanitra tao amin'ny Jesoa Kristy zanany izany fanekena hanao zava-baovao izany. Tao amin'ny Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra ilay tonga tetỳ ambonin'ny tany no niainantsika fahariana vaovao, niainantsika fiainana vaovao,
Ary zany no itenena ny apôstôly Paoly fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Ao amin'i Jesosy Kristy no hiainana izany famelan-keloka sy famondrampon'Andriamanitra izany. Tao amin'i Jesosy Kristy no hamafan'Andriamanitra tanteraka ny fahotantsika zanak'olombelona. Tao amin'i Jesosy Kristy no hanamarinan'Andriamanitra ny teniny manao hoe izao dia izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Tao amin'i Jesosy Kristy no nanatanterahan'Andriamanitra ny teniny manao hoe ampahatsiarovy ary ka havia isika hifandahatra. Tao amin'i Jesosy Kristy no lay nomboana tamin'ny hazo fijaliana ka nandatsaka ny rany, ka ny rano izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana no tonga ranon'ny fampihavanana izay mampihavana antsika amin'Andriamanitra, ka nampifandray antsika indray amin'Andriamanitra, hiainantsika ilay tontolo vaovao, ilay fahariana vaovao, ilay zava-baovao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy mifanandrify ho azy na kisendrasendra akory fa vaovao ny taona, ary indro ny tenin'Andriamanitra eto ambany masontsika, ilay Andriamanitra manao zava-baovao, ahatsiarovantsika ny teniny manao hoe indro avoziko ny zavatra rehetra. Tena te hiditra amin'ny fiainanao Andriamanitra, te hanarina ny fiainanao Andriamanitra, te hampiainanao tontolo vaovao amin'izao taona vaovao izao Andriamanitra. Mety eza ary tsika tsiraray avy, mety eza ho avozy ny fanahy masina, mety eza handray ny fampihavanana tao amin'i Jesosy Kristy zanany, mety eza mba handray ny fahariana vaovao ataon'Andriamanitra amintsika dia ny famelana ny helontsika. Ambara ry havako fa tsy misy fiadanana ho an'ny olona izay tsy voavela heloka, tsy misy fitsaharana ho an'ny olona izay mbola maty ny fahadisoany sy maty ny fahotana, fa Andriamanitra ilay manao zava-baovao no indro efa mamafa ny fahadisoanao ary manome anao fiainana vaovao, fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy zanany. Araroty ary izany famondrampon'Andriamanitra izany mba ahafahantsika misitraka ny fiadanana entiny, fa aza rarotona kosa mba ilalaovana hatrany amin'ny fahotana sy ilalaovana ao anaty fahalotona ny famondrampon'Andriamanitra. Mety eza hiaina ny fiainana vaovao entin'Andriamanitra. Deo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra, rainay tsy toa, rainay mpahary talohan'ny zavatra rehetra ianao. Ianao no efa nahary hatrany am-boalohany, ary ianao no mbola mahary zava-baovao eo amin'ny fiainanay. Tianao vaovao mandrakariva izahay, ary izany no isaoranay ianao. Hamakivaky taona vaovao miaraka aminao Andriamanitra izahay, dia ho taona ny fahazavana, ho taona ny famondram-po sy ny fiantrana, ho taona ny fiainana vaovao ao aminao. Dia taio ary izay Tompo, arovy amin'ny ratsy rehetra, arovy amin'ny fakapana sy ny fizahan'ny toetra samihafa, arovy mba tsy hanota aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay ty taona ray manontolo ity eo mba fahasoavanao sy ny hoavinay rehetra, ary amin'ny anaranao anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.